fa fito farany ary famitinana ihany koa. Zahay zany tena tsy mila ny fitondrana republika, tsy mila fitondrana satanika, tsy mila fitondrana politika, fa leo fitondrana Jehovandriamanitra no ilainay. Ka noho izany, raha mbola nareo ambany andro any mitondranay, raha mbola nareo ambany andro any mitondranay, dia mbola tsy milamina ny fitondrana. Fa zahay dia aleonay zahay fidy tanora mihitsy tovy anay nitondra ny Madagasikara, satria izy no havin'ny firenena. Izy mihitsy satria araka ny teny noabolany Ntaolo hoe nare tanora ane ho avin'ny firenena. Mazava zay, ny tanora no havin'ny firenena malagasy, ary marika tatandraza dia tanora mitovy anay. Ka izy no laninay hitondranay vahoaka malagasy. Noho izany miala moramora rajao, tsy mila ny rajao zahay, fa alenay marika tatandraza tanora mitovy aminay hitondranay ary mitovy anay izy amizay milamina i Madagasikara. Ary matoko za fa raha izy mitondra ny Madagasikara dia tsy misy kolikoly, tsy misy fivarotana tanindrazana, tsy misy famorina ny arenan-kibon'ny tany antsony. Ka noho izany na tianao na tsy tianao, fa i apôstôly marika tatandraza dia tsy maintsy lany filoha Madagasikara amin'ny taona ty. Ka noho izany miala moramora anao rajao, miala anao dia apetrao ny fitondranao. Ary ny teny fikasan'ny Jehovandriamanitra tsy maintsy tanteraka na tianao na tsy tianareo, na hifidy azy nareo na tsy hifidy azy nareo, tsy maintsy tanteraka. Ao amin'ny Daniela 2:7 mivakio tsara zay teneniko iny, vakio tsara mahakasika ny fitondran'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakam-pisorona. Dikan'izany efa voasoratra ao anatin'ny Baiboly fa ny fanatanterana anazy ny sisa tavela miandry ny apôstôly marika tatandraza, ary tsy misy mahay laklen'io ankoatra ny apôstôly marika tatandraza. Ka manentana anao zahay apôstôly, ianao mihitsy no hitondranay, ary ianao mihitsy no ilain'ny vahoaka malagasy, ianao mihitsy no havin'ny firenenay. Ka mankasitraka anao zahay, manantena anao ihany koa zahay, fa tsy mila anao zahay rajao, zay.